Eo amin'ny lafiny sosialy indray kosa efa nilazaina tany amin'ny fiatombohan'ny fampahalalam-baovao mahakasika ny fitokonana izay tanterahan'ireo mpiasan'ny zone franche etsy Andranomenana. Natanteraka fitokonana ny mpiasan'ny orinasa Afakaba WKM etsy Andranomenana mitaky ny fialan'ny chef personnel amin'ity orinasa ity izy ireo noho ny tsindry azo lena sy ny fanitsakitsahana ny zoan'izy ireo. Efa roa andro izao no nitokona tsy niasa ny mpiasan'ny orinasa Afakaba iray etsy Andranomenana. Ny fanitsakitsahana ny zony mpiasa sy ny tsindry azo lena ataon'ny chef personnel no antony fitokonany. Le tsindry azo lena tompoko ohatra anankiray zao ny alaiko eto ohatra zao makasika amin'ny eletma misy manana problème resaka misy resaka fahoriana migadra ny zanany tsy mahazo permission nefa ao anatin'ny droit ny mpiasa manana permission dia tsy omeny le izy fanaovana chantage le olona terena le olona idémissionna ka tsy ekena izany. Mitaky ny alan'ity chef personnel ity ireo mpiasa misy 4 ao amin'ity orinasa Afakaba ity. Ny tena takinay tompoko dia manala an'le chef personnel ao anatin'le société mihitsy le izy. Misy ao fanampan'izany resaka vola, resaka karama tsy ara-dalàna ary anatrela zany koa eo resaka fiasana alina tompoko. Tsy manana autorisation izy mampiasa alina ankizy. Efa nandeha tany amin'ny inspection des travail zay volana décembre efa farana décembre voanaka autorisation nefa no société-nay efa ho 3 taona zao alatsaka kely dia tsy ekenay mihitsy le izy. Efa nisy ny fifanantonana teny amin'ny inspection du travail ny faraky 20 volana Janoary teo sy ny fionana teo amin'ny solotenan'ny mpiasa sy ny mpampiasa saingy tsy nahitambokatra izany ka izao ny afara tamin'ny fitokonana izao izay efa nahazona lalana ara-dalàna. Misy mifanaparapaefana tsindry azo lena ataony eo miezaka izay miraharaha efa nentina natao confrontation tany amin'ny inspection des travail tsy milamy mandraraha fa mpampiasa mbola miziriziry amin'ny heviny miaro tompontson'olona anankiray eo anatrehan'ireo vahoaka be da be ireo ka tsy ekenay le izy. Tsy anaiky fa hiady hatramin'ny farany ireo mpiasa amin'ny fanesorana ity chef personnel ity na dia misy aza ny fandrahoana nataon'ny mpampiasa amin'ny anakatonana ny orinasa raha mitoy ny fitokonana nataon'izy ireo.